Tokolasy tovovavy dia mandondona ny isam-baravarana ho antsika rehetra izay manaraka ity fandarana dinika izay vokarin'ny orinasa tserasera MBS fahitalavitra sy onjam-peo ity izay amin'ity alatsinainy voalohany volana septambra 2024 ity de manasantsika ihany koa anaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny YouTube sy ny page Facebook ny MBS. Rehefa mandray vahiny tahaka izao tsika de miankina amin'ny zava-misy no ahafahantsika mandrindra ny fandraisana vahiny. Fantatsika ny fitantanam-pony malagasy, ny fifaliana, ny fahombiazana teo amin'ny tontolon'ny baolina kitra. Na izany na izany tsy afaka misaraka amin'izany ihany koa ny raharaham-pirenena ary voaingana ihany koa isika tamin'ny herinandro lasa iny no nandray ny famaranana zany ny famoahana ny vokatra ofisialy tamin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat ary amin'izao fotoana izao ihany koa dia mamofopofona fiomanana ho amin'ny fifidianana loholona izay ho mpikambana ao anatin'ny anteny merandoholona ny eto amin'ny firenena satria ho tapitra feptom-piasana manda zany any amin'ny volana desambra amin'ny faran'ny taona miatrika ny volana vaovao amin'ny taona 2024 zany reo mpikambana eo anivon'ny anteny merandoholona. Zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ny kiaroana hoe iza ary no afaka amaly ny mety fantaniana manetikitika sy anazava ny zava-misy tokony ho fantatry ny vahoaka ka nanasanay ny solombavambahoaka ny Madagasikara izay voafidy tery amin'ny boriboritany fahenina Andriamampandry Tojosoa manampy na député Bogosy Tojosoa araka ny fahafantarantsika azy izay azo lazaina fa tompotrano ihany kanefa amina vanim-potoana izay tahaka izao zany de tena mipetraka amina toerana mpampianatra mpikaroka mpampianatra ary ekonomista raty eo izy mpahay mpandalina fiarahamonina solombavambahoaka ny Madagasikara mpity fanatanjahantena ary mpitantana kiloba manana fikambanana ihany koa izay erahany miasa amin'ny vady malaza de malaza mihitsy Ambohimanarina ary izay manampy ny mpianatra malagasy amin'ny tontolo ny fampianarana indrindra ny teny pirenena vahiny anglisy ny fikambanana ny andraina ny tiako resahana amin'izany marobe raha ny kasikety ny député Tojosoa tompona andraikitra ambony eo anivo ny antoko-tiako Madagasikara ihany koa izy tsy vitany hoe mpikatroka fa tena tompona andraikitra ambony. Reo rehetrarehetra ireo no ampiasaitsika amin'ity aliny alatsinainy voalohany volana septambra ity satria maro ny fiantanina hilambalina. Eny ary sady miarabanao tonga soa no misaotra anao nanaiky ho vahiny ny fandarana dinika Andriamatoa Solombavambahoaka. Miarabanao ikafaniry dia miaraba ihany koa ny vahoaka ka malagasy rehetra izay miaino antsika amin'izao fotoana izao na eto an-toerana na any ivelany. Eny ary de alatsinaintsika androany député Tojosoa voavy nianoka ny fientanam-po tany amin'ny herinandro lasa tany ny toy lalibe ny toy nakaty amin'ny sabotsy tonga de baolina kitra ny resako satria mpanao baolina ianao izay moa tsy mahafantatra ny Tojosoa an'Ambohimanarina ary manana kianja mihitsy hoe kianja ny Tojosoa larana fahafolo ianao mpakafy amin'ny Messi araka ny fitadidiko tsara mihitsiny de anisany ray aman-dreny ihany koa ianao mpanampy club mpitantana club tonga aloha zay ny fantaniana voalohany nanahoana ny fahitany député Tojosoa aniny fiatrehany any Sanina izay tonga tamin'ny dinga ny famaranana ary larana faharoa finalista amin'ny Barea Sanina zany eo ireo mpilalao etan-toerana moa zany Sanina tamin'ity taona 2024 ity. Ya ny voalohany aloha dia miaraba ny Kawa Barea tamin'izay nampisy ny fientanam-po tamin'ny vahoaka ka malagasy zay ary hitantsika hoe nampiombona ny vahoaka zany fisian'ny Barea zany hoe tafiakatritsika faniry amina lalao famaranana izay tena zava-dehibe zany ary tsy vita mora ny fahatongavana amin'izay. Ny tenako moa voalazanao teo fa tsy vitany hoe mpity fanatanjahantena ary tsy vitany hoe mankafy ny baolina kitra fa mbola manao ary mbola manao baolina pokotany eny Ambohimanarina iny ary sady mpitarika tanora indroa isan-kerinandro tsy maintsy manao baolina.
ao anatin'izay ary tsy maintsy manao fotoana mihitsy ao anatin'izay manokana fotoana irahana am'ireo tanora reo miadiny roa isan'andro eo zany tsy maintsy manao an'izay tena hoe mankafy ary za zany tena hoe midera manokana mihitsy reto baria reto satria zava-dehibe no vitany ary ny fanatanjahantena dia tokony ho tsarovantsika fa voninahitry ny firenena noentin'ny baria ary io ny ahafahan'ny firenena hafa mahafantatra ny Madagasikara. Za manokana zao nisy vazaha anankitelo no resaka tamiko tena hoe ay Madagasikara noho ny baria tafakatra midingina foana no fantako hoe iza moa le Madagasikara manana arena ohatra an'izao tsika ay nareo tena ngeza be manana an'izao nareo ny arenana kibony tany beta be anisan'ny nahafantaran'ny firenena hafatsika zany ny voninahitry ny fanatanjahantena hoe io fanatanjahantena io. Ny faharoa dia tokony ho tsaroantsika koa fa ny fanatanjahantena dia mampisy ny vatana tomaty sy saina matsilo. Anatin'izany moa zany ny fanahy amin'ny maha-olona reo anankitelo zany tsy afa-misaraka ary zay mazava-dehibe ny fanatanjahantena zany sady mikarakara ny vatana ianao no mahatonga ny fahasalamana ary mahatonga ihany koa mitondra ny avo ny voninahitry ny firenena. Ka eto dia mifelicité zany ny baria ny coach ny ekipa teknika rehetra zany tao anatin'izay satria tsy mora zany hoe tonga midingina fahamarana an'izany faniry ngeza be raha teo koa ngeza be ary tsarova fa vice champion tsika vice champion d'Afrique tsika marina fa isika voaka malagasy rehetra dia nanantena naniry daholo hoe ho azysika io ao anatin'izay fa zava-dehibe reny ary dingana lehibe no vita zany tao anatin'ireny. Za mino fa raha misy zany ny fijerevana manokana ataon'ny fédération sy ny fanjakana indrindraindrindra ny fanatanjahantena dia ho lasa lavitra isika ao anatin'izay ary aokare tsy hoe rehefa tonga aty amin'ny demi-finale vao mikoropaka ny afanjakana sy ny hafa zany hoe manohana fa aloha re diny de ty amboalohany mihitsy ny fitazana zany sy fikolokoloana ny tanoratsika isapokotany mihitsy am'ireny sport scolaire any amin'ny sekoly reny de any de efa karakaraina na ny fitaovana io na ny foto-drafitr'asa io na ny régime io ary tsy ny baolina kitra ihany fa aloha reny ny sport rehetrarehetra de omendanja daholy ao anatin'izay salamine ny baskety ny volley ny athlétisme maro ny mpanao baolina zao teo nahazo champion ntsika teo fa ahoana nahazo fandresentsika champion du monde nahazo champion idabetabe tsika tany Eropa tany ahoana tsy nijerevana manokana zany ao anatin'izay raha zay zany mila jerevana tsara hoe rehefa ny baolina kitra zany de ohatrany hoe za tena mpanao baolina faly hoe toanana ny fanaovana baolina kitra fa ny hafa koa mba tokony ho jerena koa zany ao anatin'izay ka amiko zany beta be tsika amin'ny faly fa misy koa somary kivy hoe tokony ho azotsika le izy ary tena zazaza mitikeny hoe efa zava-dehibe reny io moa tsy ety mbola azo ede-kevitra reny ho anahy zao mpahay baolina kitra ary mpanao an'le izy na ny arbitrage reny mbola tsy afaka resana ireny iny troisième but nke misy faute iny na le deuxième but any Maroc reny mbola afaka ede-kevitra fa iny moa zany no asava misy ao anatin'izay de manatsy tsika ny lalàna zany zay hoe iny zany ny viry taloha efa zava-dehibe iny ary ahafahan'ny Afrika ray manontolo izao tontolo zao mitodika aty amin'ny firenentsika hoe ay le malagasy tena hoe manana zany atleta matianina zany manana ny maizy azy ny firenentsika ary tena hoe nampiombona ny malagasy iray ary zay zany tena hoe nafaly andrena de hoe nampiombona ny malagasy iray zay zao tany Ambohimanarina faniny nanao écran géant ny tenako sy ny nanao ny ambiance fa oka ambiance be niaraka daholy na ny fotsy na mena na manga na maitso ny fampitatana daholy na tsy mitovy loko ara politika ary dia nampiombona nampiray ary zay misy ny tanjoko ao anatin'izy hoe eo tsika rehetrarehetra de hoe ampiombona ho iray fo iray mitepo iray fa na iray zany tao anatin'le izy nafinaritra tamin'ny kara sy ny demi niara-mivoaka ny lalana daholy ny olona rehetrarehetra teto Madagasikara teto Antananarivo teny Ambohimanarina reny zany dia
mampihetsi-po reny ary zava-dehibe reny a mba hisiany firaisan-kina sy ny firalahiana zany a eto amin'ny firenentsika ary izay tokony anaovana tokony hitodika amin'ny mpitondritsika sy ny mpanao politika hoe aloha re iombona iraitsika hitovy fijery a oka izay le fankalana fa rehefa tonga ny fotoana ray ohatra reny a de raha aingatsika ao anatin'izay na fifaliana io na fahoriana koa io a dia eo daholontsika zany ao anatin'le izy a ka tsy afa-miaritsika fa firenena iray zany a ny rahana zay mavoandray a ka mahavoandray a de zay zany a tokony atoko antso ho an'ny rehetra hoe mahafinaritra toy izy ry zalahy le ezaka zay ataonareo a ary tena hoe mirary soa hatrany zany ho an'ny mpity fanazaran-tena rehetra eto Madagasikara mbola lasa lavitra kokoa zany a mba voninahitry ny firenentsika. Ny fanomezam-baovao aloha tsara ihany mba iresako amin'izay amintsika satria manko dia misy akoatra ny hoe amboara ny medaly a dia misy fanomezam-bola nomaniny teo anivon'ny confédération africaine baolina kitra ho an'ireo mpandray anjara. Ny mpandray anjara $200,000 no azon'ireo mpandray anjara zay miatrika tafakatra ao anatin'ny sanina zany ho an'ny zay aty amin'ny finaliste amin'izay zany a ny voalohany dia $3,500,000 zay zany a no prise money omen'ny kafy ho an'ny nandropaka zay zany ny azon'ny Maroc. Ho an'ny Madagasikara vice champion zany a larana faharoa dia mandray zany tsika ny $1,200,000. Ho an'ny larana fahatelo troisième place a dia $700,000 Sénégal iny ary ho an'ny larana fahaefatra quatrième place Soudan iny zany dia manodidina ny eo amin'ny $600,000 eo no raisiny zany. Ny quart de finale indray zany ny tafiakatra tamin'izay dia $350,000. Mba resahantsika ihany zany tsara ho fantatry ny rehetra député Toutso zay le prise money zany hoe efa tokony vonimbonina zany any ambadika any zany ny fahazony Madagasikara amin'ny alalan'ny Barea zany ny valikasasara ny prise money a $1,200,000 na hoe $5,000,000 na 25 millions FMG dia mety 10% an'ny mpilalao mety 10% arak'izay fitsinjarana eo an'ny fédération zay andaminana miaraka amin'ireo staff teknika zay nampahomby ny fahatongavany Barea niatrika ny lalao tany Tanzania sy tany Kenya tamin'iny sanina iny zany. Fa député Toutso maly zany moa misy fandraisana nakotrokotroka be mihitsiny zay moa zany ny information tsara ho fantatry ny rehetra ihany de nisy fandraisana nakotrokotroka be mihitsy dia tamin'ny fandraisam-pitenena ny filohan'ny repoblika no nylazany an'le hoe omena anamboarana villa zay manamorona ny lalambe mikodana any reo mpilalao 720 zay miampy ny coach angamba izay fijerinao manokana amin'izay matompona andraikitra anao mendrika ve ara-dalàna ve ahoana ny kirakira tongavana amin'izany ihany koa ankoatran'le prise money zay efa nomaniny ny kafy ary lalao tahaka itony koa dia natao hitiliana zany an'ireo joueur eto an-toerana. Ya tena vola be aloha le $1,200,000 fa le $1,200,000 zany no azo ao anatin'le izy dia rendre compte mety misy anana kely le compte fa ambon'izany ny azon'ny ekipa gafaniry raha hoe zarena zany reo de satria tokony ny joueur zany mahazo betsaka zany ao anatin'izay io zany hatramin'izay dia mampimenana ny joueur fony fa hoe ny fédération zany taloha io ka hatramin'izay arengany hoe tsy ho am'izao tsony fa de kepohan'ny fédération foana zany ny apahany betsaka amin'ny vola azo zany adevitra be zay tamin'ny 2023 ao anatin'izay tena samy nanao publication daholo ny zay mihitsy mpilalao samy hafa ka hatramin'izay zany de kepohan'ny fédération sy ny tompon'andraikitra nefa ny joueur ny tena niady mafy anatin'izy tato fa matoa tatavavoaka ao atsika de no niezaky ny joueur tsiraray avy sy ny coach na tonga atsika tonga tamin'izao tanjona izao ary io dingana moa zany tena hoe izy ka dingana iray io fa ny tanjotsika
de mba ho azontsika champion d'Afrika sy champion du monde ao anatin'ny Ao anatin'izay. qualification mihitsy zao tsika zao. aha ka Qualification coupe du monde. le zany so dingana zany hoe Mhm. didingana hafa koa zany hoe mba hoe ho tafiditsika ao anatina andrinjara amina coupe Mhm. du monde ho resantsika aveo fa ty resi-jaboly zany tokony isy fanaramaso akaiky Mhm. ao anatin'izay hoe ny ampahany betsaka amin'io de tokony an'ny joueur ny faharoa manarak'izay a teny ny foloha hoe anaovana trano anaovana tokony azava le izy Mhm. hoe le vola azo io ve le azon'ny joueur ve no anaovany trano de tsy mahazo vola ntsony izy sa azony ihany le vola fa anaovana trano ray avy ireo joueur ray aloha zay mila mazava tsara ho le communication ao anatin'le izy ny faharoa mananarak'izay a le joueur io nge tsy eto an-tany efi daholo no mipetraka fa maninona raha za manokana tokony asiana adevitra zany tokony enona daholo na ny teny joueur na ny coach na ny petit fantanjahantena rehetra zany tokony misy ny fokonandofofana atao rehefa andray décision tsika na décision politique io a na décision ara-toekarena io a na décision ohatran'izao zany io a de tokony mba mihaino ihany hoe ny joueur tsy voatery hipetraka eto Antananarivo daholo ary mety misy joueur raha hanao trano izy a mety any efa naratrony tiana naovana trano Mhm. mety andre Toliara mety andre Tamatavy de ny sasany mety hoe vola menanay a fa mba anao grossiste zay a anangana tsiny zay anao zavatra avy zay zany a ao anatin'izay ka amiko zany a somba tokony zay raha anao ihany ny kafanjakana de tokony hoe vola mifandraiky an'le vilany no mena azy de ny joueur malala mety efa misy manana tanga ireo joueur reo Mhm. an De izy manao de izy fanazarana. ny manao ny trano a de izy mba mahita hoe trano mba ohatra zao zany ny tiany a ao anatin'izay satria le tany zay misy eny amin'ny zay voarisako teo nge hoe eny amin'iny lalana Lalambe mikotana. zay hoe lalandeha mikotana ino mbola misy gadebako hoe fa tsy amiko iny tsy autoroute zany Mhm. ao anatin'izay a mbola mety ho resantsika Ho avy ihany ny tsika tany avy iny eo. nge Mhm. misy tany ampanjakana ao misy tanin'olona ao zay tsy voaefa akory ny vidin'izy de lasa misy teraka litige zany a am'le olona zay tompon'le tany ko fe ny trano atao ao anatin'izay zany zany mila jerevina daholo ary tany ampanjakana koa misy a ka vao manangana trano le olona ka anyarina any ny aina tsy mifametra de iady amin'ny afanjakana ve sy ady am'le olona le tompon'le tany ny ototovana eo zao le joueur zay ananganana trano zany zany mbola resaka hafa koa zany zay ka amiko hoe mahatelaman'le joueur ao anatin'le izy a tsara le manampy na izy na iza fa kosa ahoany a aloha re zay atao a vola atao hoe sy etrera ohatra hoe 200 millions d'ariary ve no eritreretina anaovana an'le trano sa 300 millions d'ariary a ino mimena azy a de aloha le joueur no mahita zay tokony nanaovana an'izay a na anaovana iza de iza na anaovana inona izy ao anatin'izay fa lasa misy teraka conflit indray io zavatra io avy eo ao anatin'izy ary fantatsika koa fa be ny fampantenana zay natao teto Madagasikara na ho an'izy io na ho an'iza fa firy no tanteraka zany a ao anatin'izay ka zay ny fomba fijeriko zany gafaniry hoe tokony ho strict daholo zany sika ary mino a fa olona mandinika ny anatin'ny fédération ny ministera ny fanazantena koa tokony anaraka akaiky amin'io a fa aloha hoe tsy ambakaina ntsony ny joueur fa mampiembotra an'le rispony ny atletantsika zany a raha sanatry indray ka misy zany hoe sanatry ny vava indray a ka teny hoe reo joueur eo zany a no ambakaina ao anatin'izay Ya tsy maintsy nyresahantsika moa zay a député Todsoa satria tranga ary goavambe teto Madagasikara tsy teo amin'ny sehatra raisam-pirenena iny a natafiakatra ny Barea tamin'ny dingany famaranana iny ary na vice champion azy a adevitra marobe mihitsy moa zany tokony hoe eo amin'ny lafo ny fitsarana sy tsisa fa efatra zay moa zany ny vokatra zany a ianao raha teo moa zany a pakafy baolina kitra mpitatana ary mpanoana mpikarakara rariny sitsiny zay raha nalovana iresaka raharam-pirenentsika député Todsoa eny fa na tsiditsidika eo teo ihany a ny fiombonany ny autoroute hoe tsy izy io aminao sy ny sisa fa député Todsoa io zany le fanjakana miazakazaka manao autoroute izy tonga teto ny floa africaine tamin'ny fivorian'ny sadeka de nitokana kely 20 kilometatra mandeha ny ampahany am'le
teleferika de mandeha ihany koa am'izao fotoana izao ny amin'ny hoe fikarakarana samy hafa amin'ny fidiran'ny mpianatra de manao an'le rentrée asa tsino sa inona mizara am'le fitaovana mora de mora sy ny sisa ohatrohatran'izany etsy an-daniny anefa député Todsoa mafy de mafy ny délestage sy ny tsy fisian'ny rano ohatran'ny rianjanahary sy ny manodidina zany fo amam-bolana volana ray na herinandro maromaro tsisy rano mandeha ny ady-hevitra tsy zaka ny ray aman-dren'ny mpianatra am'izao fotoana zao ary amintsika am'teny zao androany alatsinainy efa hiditra rapitso talata mbola tsisy nahavita nanao réinscription na inscription ny akamarony ary mbola tsy manana fitaovana ny tsy fananana asa sy ny sisa ka ianao haiteo-karena sady mpandinika fiarahamonina sy mpandala an'izay ianao ara-pijery amin'ny mahatena tompona andraikitra mpanabe mpikaroka mpampianatra anao mba tiako ametrahana an'izay maninony zany rehetrarehetra zany no miseho zany hoe etsy an-daniny ohatra misy fotodrafitrasa mandeha ihany fa ato ankilany le fiainany ara-tsosialin'le firenena mihitsy ny ohatra ny tena menjera tanteraka am'izao fotoana zao ia ny fitondrana misy am'izao fotoana zao dia manembotra ivelany tonga ny asadeka ny vahiny zany dia te ampiseho hoe zao sy zava-misy eto Madagasikara zavatra tsy tokony mbola hotokanana akory nanaovana réception vary kilometatra monja de aseho hoe io fa mahavita zavatra ny fitondrana ao anatin'izay mezan'ny afrikana nketsika ao anatin'izay ny filohan'ny Afrique du Sud aveo no asehonao andreny hoe io no autoroute ianao fe atanjaka noho ny Afrique du Sud tsy autoroute io voie rapide io ny autoroute zany ngeza kakato voa ngeza be zany manaraka norme zany ao anatin'le izy ty tsy misy balizy tsy misy inona ao anatin'izay ary ny volana nanaovana an'io masotatsika de zao tsy contre rasamokana amin'ny fanaovan-dala asika ny itiavany olona Flora Valomany navita 9200 kilomètres izy lalana teto Madagasikara route nationale vitany dadaholy tsy za mihitsy ny contre amin'ny fanaovana lalana zany ohatra fa mahasarotiny de hoe amin'ny vahoaka de hoe zavatra tsy io no zavatra tokony ho atao fa tokony fois 5 fois 10 ny io ny abeany sy ny atsarany zany ao anatin'le izy nefa ny volana nanaovana an'io de volam-panjakana nge volam-boaka trosaina nge io ary ny vahoaka no mibaby mivesatra an'izay trosa izay zay nge mampalelo faniry am'ty lazaina fa autoroute ty tokony azava zany hoe ohatrina ny vola nanaovana ny olo voalohany tsisy cahier de charge io tsy misy iny io fa zay tian'le orinasa anaovana azy efa mifampirarahan'ny olona ambony eto amin'ny orinasa egyptiana samkrety manao de izy fotsiny manao zay tiana atao satria mifanaraka amin'ny olona ambony de io vita ao anatin'le izy roa taona sy tapana aveo anao vary kilometatra no vitanao koa ao anatin'le izy zany hoe tsy mifanaraka zany io amin'ny vola zay tokony anaovana azy ary zay mahasarotiny antsika nefa isika vahoaka no mibaby an'izay tadio fa ny mpitondra nge mandalo miserany fa ny firenena sy ny vahoaka nge no mibaby an'io trosa io faniry ao anatin'izay nefa le zavatra ataonao tsy manaraka norme zany izy tsy ara-dalàna ohatra zay koa ny teleferika zany ao anatin'izany tsy mivaly ao anatina tsy voaverina ao anatin'izany hoe folo taona roapolo taona na telopolo taona io teleferika io ao anatin'le izy zay zany ny tiako tenina zany de hoe le priorité zany tsy mbola tsy hain'ny mpitondra mihitsy no mijery an'izay eo santsika de voalaza ohatra nke ny sosialy ny voaka zao ny resaka mahantra ny olona am'izao tokony hoe ny asa maharitra nomenany vahoaka ny asa famokarana no tokony atao zany ao anatin'le izy ary efa sika efa mitena zany foana ao anatin'izay zay zany no tokony tsindrovana reo tantsaha zay valopolo isan-dato mahery eto Madagasikara jerevy le tantsaha anaovy iabarazy izy raha ny miditra sy mivoaka amina kanala mba reny no tokony atao ny amasom-boly ny afambolena zay zany no tokony atao anatin'le izy aloha mila miasa ny olona afaniry mila miakatra ny fahefa-mividiny mila manam-boly izy dia vita zay dia afaka mianatra ny zanany ao anatin'izay fa izao nge betabe manatona anazy tena na ny EPP eo na amin'ny CEG na lycée
fito alina ka hatramin'ny 200 000 ariary ny inscription aloha de efa miantony eo ray aman-dreny tsy vitana zany nefa matondra ray aman-dreny mampianatra ny zanany any amin'ny sekoly-mpanjakana de tsy manam-bola izy idirany amin'ny école privé ao anatin'le izy de tena hoe droit d'inscription efa ohatrinona amin'izao fotoana zao de efa miantony eo miampy ny kojakoja ilaina ny fourniture scolaire miakatra daholo zao amin'izao fotoana zao nefa ny ankoanina ry efa tena hoe mafy tsy manana bola ny olona ampiny ny ofatrano faniry mbola manampitrotraka ny délestage sy ny ranotapaka ao anatin'le zany aloha tokony jerevina zany filan'ny olona zany ao anatin'izay fa ianao zany de téléphérique no atao mandano otriny ianao anatin'le izy zay mbola trosaina nefa tsy miteraka vokatso ho an'ny olona ny olona zany de satsara tafony sao de hoe ny ao anaty vilaniny aloha hoe ahoana ny nanany sakafo ahoana ny noesany ahoana ny ampitaboana ny vola eo am-pelantanany fa ny vidim-piainana midangana zany ao anatin'le izy zany hoe le politique ara-toe-karena zany no tsy misy eto Madagasikara zany ary ny tezaina le vahoaka zany de hoe am'ty tombola zany ve ny tezaina vahoaka varitsinjo tosika fameno mizatra totoroana le olona nefa tsy mahavita taona le izy misy nisy androany afaka telo volana tritria vao misy de zara zany ve no fitazaina vahoaka lasa kamo iasa le olona ka mikaroka le vahoaka ny toe-karentsika tsy miakatra ny PIB atsika ny taux de croissance atsika tsy miakatra nefa ny vidim-piainana miakatra de zao ary ny zavatra atao koa de tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka de lasa mandohalika le toe-karentsika manatra le vahoaka faniry dia miembotra le firenetsika zany ao anatin'izay ny adevitra manko zany député Todjo de ohatrany raha zany tany sano zany de saika efa voaresaky ny fanoherana foana zany zao no tsy fahombiazana tsy mandeha amin'ny lahara-pahamehana le izy fa any am'le resaka oeraoera sy le hoe ahafahan'le fitondrana amseho fotsiny ihany zany fa matoa nefa le fanjakana zany mahavita an'izay ihany zany na eo ara zay fanio-kevitra entin'ny fanoherana zay député Todjo dia dikan'izay zany sao de hoe lay asan'ny mpanohatra zay tokony asitsika asa sao de mpanohatra mihitsy no misakana ka tsy avy tany ny fitondram-panjakana am'le tena hoe asan'le tena lahara-pahamehana asa misy fomba fiteny zay toujours rafary misy koa le ohatriny hoe sao de hoe manohatra botolo de misy koa le miteny am'le hoe sao de bebe fialonana eo fotsiny fanoherana fa ny fitondram-panjakana mahita hoe ohatra mety any le manao lalana ohatra mety any le téléphérique ny sasany ara miteny moa zany hoe satria betsaka ny embouteillage satria metsena amin'ny supermarché le malagasy de tena manan-karena ko oza hoe sao de hoe am'le fanoherana am'le tsy mahazaka n'lay fotodrafitrasa ataon'le fitondram-panjakana io aloha faniry de ianao ny teny hoe efa voalaza ombenombeny le zavatra tsy mety tsy maintsy averina foana zany ho retsofinao na ho leo aza ny mpitondra zay mampanohatra ny mpanohatra miteny zavatra tsy mety sy miteny zavatra tokony no atao de zay ny amelenantsika nazy foana ary tsika tsy hoe manohatra botolo mikritika fotsiny fa mamivahorana nge be tapika ny vorona na avy amin'ny filoravalomana io na avapaty amin'ny solombava mibaoka io na va ty amiko manokana io zany no mitenao fa raha folo isan-jato na 500 ny zavatra teny ny fanoherana fotsiny na raha ny mpitondra efa lasa lavitra zany tsika anatin'izay ary ny tena anao te hoe sanatry so misy fialonana amin'ny mpanohatra tsy anao an'za mihitsy ny mpanohatra raha mahatra kely le vahoaka raha ny firenetsika mahatra samy menatra daholo nketsika samy amanongo teny satria vovatrako tany voalohany hoe firenena iraitsika rehefa tavavoaka barea voninahitsika faly daholo na ny mpitondra na ny mpanohatra na ny olotrotra na nisa na ny mpitondra fivavahana na kristiana na silamo ka malagasy de miara miteny fo amam-panahy daholo hoe faly hoe tafiakatra finalista le baria ny Madagasikara de ohatra zay koa rehefa mba mandrositsika ny toe-karentsika manan-karena le vahoaka miara faly daholo nketsika na mpitondra na ny mpanohatra fa raha mahatra kosa sika de ho faly am'izany ve ny mpanohatra misaingy izy ny mpitondra angamba mety ho faly hoe mahatra reo de bady reo de aveo aloha apadotsika de tsika no ny ataotsika zany mananjaka tokana eto amin'ny kolokolo maro isan-karazany sy ny zavatra hafa fa iza manokana
ny aty amin'ny fanoerana dia malahelo sy tezitra hoe tsy tokony ohatra n'izao tsika ao anatin'le izy fa tokony ho lasa lafotsika na ny arenantsika zay misy eto Madagasikara sy ny fahaizana amampalalana anana ny malagasy de tsy tokony zao ny fomba fitantanana ny firenentsika eto Madagasikara zay le izy fa tsy hoe hialina mihitsy za manokana tena hoe manome inty izy vahaolana mihitsy ho an'ny mpitondra hoe zao avy atao zao atao mba androsoany le firenentsika zany ao anatin'izay ka zay zany le izy hoe raha mbola tsy mandroso ty fireneny ty na mbola gaboraraka ny fitantanana eto Madagasikara satria averiko foty ary fomba fiteniko hoe ny fitantanana firenena tsy salany fitantanana épicerie kory na fitantanana vola any atokantrano ao anatin'izay fa afangaron'ny mpitondra ty firenena no tantanana ary io mbola ikritikeko ny vola mpanjakana zay mialany ao anatin'izay ohatran'izay zao le mitondra ny olona any Kenya atsasany ao anatin'le toeran'ny fanjakana ahoana tokony voasora anatina teti-bolona mpanjakana de milonge zany tokony parlemanta no mifidy anio zay anao vao tokony afaka mamoaka vola tsy eonao anao toazoro anao de hoe misy fanariana ty nga vola mpanjakana azo toka de avoakanao anatin'ny firy andro misy antanatohatra misy dingana arahany tsy maintsy misy voasoratra anatina teti-bola mpanjakana mazava zany ao anatin'izay tsy maintsy manao engagement anao tsy maintsy manao liquidation anao ordonnancement anao paiement anao avy eo zany ao anatin'izy tsy maintsy misy phase administrative ataonao misy procédure ataonao ao anatin'izay fa tsy tonga de eo anao de amoaka vola anatina vola mpanjakana ka zay keny manerina eto Madagasikara avokavoaka fotsiny tsy azo avokavoaka fahatany ka tsy ny efa vola mpanjakana zay matetipitranga mbola voanisy ndray zany tio ao anatin'le izy zay keny izy ny olona zao any maroka 10 000 olona ao anatin'le izy ao anatin'izay ary tena hoe ny olona tsy misy hoe maka vola mpanjakana zany izy fa lefa daholo zany le olona ao anatin'izay zany natokana hoe lasa fitantanana épicerie oa le izy hoe zay tianao alaina zany de alainao anatin'le kesy de zay tianao lanina ao anatin'le izy vola mpanjakana angeo volam-boaka angeo hiatram-boaka no vola mpanjakana ka zay zany tokony mahasarotiny atsika ary za parlementana sy zany no manao ny lalàna de tena sarotiny ao anatin'izay hoe ty tsy fanajana lalàny ty tena tsy mety anisany tsy mety ty akoatrany tsy fahaiza-mitantana ny ara toe-karena sy ara sosialy eto Madagasikara ary tsy mahay mijery an'izay priorité zay zany ao anatin'le izy de zay mahatonga atsika hoe tsy maintsy mikritika tsika amin'ny zavatra tsy mety fa ny mety de hoe tohizo le izy fa ny tsy mety tsy maintsy miteny tsika ary manome vahaolana tsika asosy tsara ny firenentsika za moa zany tsy tanisatsoa ny député Todsoa resaka baisse toliara ianao anisan'ny tena mitondra ny ahiahanao marobe mihitsy ary misy fandarana zay na rahako tsara nangatahanao mihitsy mba tena dinio tsara le izy fa tsisy misakana izy teo koa zany zao ny scandale boina 767 zany moa misy foana zany le scandale isan'andro raha izay raha ny zavatra mitranga député Todsoa ndraindray ihany rehefa mijery ny zava-misy ny vahoaka malagasy de tsy tafahetsika mihitsy na teano hevitra tsy afaka maneho hevitra midina an-dalambe na maneho hevitra anaty Facebook sy ny sisa ara matetika de hiarany cybercriminalité na tonga de voarahoany hoe gagazo zany zavatra mitranga eto Madagasikara ary ny tena mahoraka aza moa ny hita de hoe ohatrany hoe misy pejy miara-dia amin'ny fitondrana afaka mandainga zao ny fanehoan-kevitr'olona zay tsy ataon'olona matetika hiaran'izany filoha Marc-Ravalomanana na fanoerana na ry zareo diaspora any ivelany kanefa de mandeha manao ny ataony tsisy mikitika sy ny sisa manao na fijerinao any tontolon'ny demokrasia eto Madagasikara mihitsy tsy misy deux poids quatre mesures zany eto ary tsy misy demokrasia eto tsy misy fahafahana eto ary zay mahatonga ny ampanao gazety tezitra nge am'izao fotoana zao tena hoe ambanina atao tsinitsinina ny ampanao gazety zay quatrième pouvoir izy ao anatin'izay ary ny mpanoratra moa de efa tsy tenenina ntsony fa de tena hoe tapenam-bava zany faniro anatin'izay ka hiaritra ve sa ka matoa le mpitondra manampy mbava
ny mpanao gazety, ny mpanohatra manao menasy na intimidation de tady io fa efa faible zay le fanjakana anankiray tady tio zay, ary zany de efa sinina anankiray hoe efa manomboka matahotra le fanjakana, miororo izy ary ikorotana le fanjakana matoa mampiasa hery ohatr'izay hoe rehefa misy hevitra tsy mitovy ka manoto anazy ny tenin'ny mpanohatra na mpanao gazety de samborina izy na menasena zany izy ao anatin'izay. Fa ny firenena matanjaka zany ny atao hoe état fort de manome liberté, fafana izy mampisy ny demokrasia izy ary afaka miteny daholo ny olona ao anatin'izany. Zany atao hoe olona mahay mitondra, mahay mihaino ny hafa izy manome lalana ny hafa izy ary mahay manapa-kevitra izy avy amin'ny tenin'ny hafa zany ao anatin'izay, fa tsy izany nanao décision unilatérale hoe zay tiany ihany no atao ao anatin'izay. Ka sasany de efa miteny hoe sinina ray lehibe io ao anatin'izay, ka sasany de miantso ny acteur rehetra na acteur politique io na ny mpanao gazety io na société civile hoe tonga zao ny fotoana tokony hanerentsika ny fanjakana, tsy miangafitsika fa manery am'izay hoe aleo re ny fanapa-kevitra zay ataon'ny fanjakana manomboka an'io de mba iarahantsika rehetra satria samy malagasy atsika, ary ny zavatra nataon'ny Bary reny averiko foana lasa hoe afaka miompo ihany fikay le malagasy na mpitondra io na mpanohatra io na izy io na izy de afaka miompo ray tsika feo ray, ka maninona ary tsika raha mampandroso firenena am'izay de andao re mampiombona iray hoe iady amin'ny fantranatsika de miara-miady am'le fantrana daholy hoe tia ny lalana anankiray aloha de andao iady am'izany tsika fa tena hoe mamenatra na ny afrikanina ary nge mezan'ny afrikanina tsika nefa tsika efa nampisehotsika zao hoe na farazatentsika na de mahatrary tsika de jereo mbola navita hoe vice champion d'Afrique tsika zany amanatao faharoa tsika nge eto Afrika zany zao amin'ny baolina kitra zay sport roa osika ao anatin'le izy de manina raha miresaka politika sy ny toe-karena ka tokony hitovy feo am'izay tsika satria rehefa tsy miompona ao atsika, rehefa tsy miray feo ao anatin'le izy mitovy ny hevitra am'izay aloha hoe andao tsika hiala ny fantrana, andao anarina ny toe-karena de tsy tavoaka zany tsika fa matoa tsika raha mbola mandeha ilo ohatran'izao ny fanjakana lasa ny akaditsika mifara tehiteny ve ny député toditsy hoe fotoana zao erahana mitantana na erahana mandamina na mandrindra na manamboatra n'le firenena raha itsitsina ny resaka raha itsina de hoe fotoana zao iaraha mandinika mandinika zany fa anaika am'izay ve zareo amin'ny forcena izy oa rehefa miaraka daholy ny acteur politika, ny société civile ao anatin'izany ny mpanao gazety ny hery rehetrarehetra amin'ny feo ray ao anatin'izay zany no mititenena anareo na ny fivavahana io na kristiana io na ny silamo na inona io hoe andao ray latabatra anankiray tsika manery ny mpitondra hoe tiranga firena anankiray ny ombonana ao anatin'le izy za mino fa tsy afa mikovoka am'izay tsony ny fanjakana fa mavoatsika nke de zao hoe ny politika, ny acteur politika sy ny société civile zany rehefa iaraka de avy eo indray vao vidy vola kely na misy seza omena de mivara ilana indray izy de lasa le tsy misy an'le hoe etika zany ao anatin'le izy fa ny tena nojereny fa raha tena hoe fitiavan-tanindrazana de tokony hitovy saina daholo am'izay zany itsika na aiza na aiza na gauche tsika na droite tsika na aiza hoe andao iara andinika amin'ny anasoa ny firenentsika tokony havita zavatra tsara tsika tokony andeha lavitsika fa efa tena hoe mahantra le vahoaka le firenentsika nefa efa tena reraka resy nefa tsika tokony havita zavatra beta be fa manana rena rehetra eto Madagasikara fotoana an'izao fotoana an'izao faratara am'izao tsika za samy teny fa faratara am'ty tao ty tsika ka hoe iaraka ifandinika ka mbola tsy hanao an'izay ny fitondrana sy ny acteur misy eto Madagasikara de minoanao
zany hoe tsy andro 2028 orava fianana zany opotiky ty zay fireneny ty zany fanazavanao zay ao anatin'le tsy miandro 2028 tsy mandry an'izay tsony avahoaka raha mbobona zao nisy zava-misy za no mety tenanao an'izay na mijerytsika na ara-politikitsika na ara-toekarentsika na mijery ny feon'ny vahoakytsika na mijery ny zava-misy eto Madagasikara de zany no tena hoe tsy mandry an'izany 2028 zany tsony ny vahoaka raha am'izao zava-misy zao satria tena efa tena hoe mahantra ao fahadilanovana ny vahoaka ary tsy mamorona fa jerevo ny ao atsimitsika ny fiarahamonina zay misy antsika nao avaratra na andrefana na ao atsinanana efa miandro fotsiny ny olona nge zao miandro mahazo daholo ao anatin'l'izy fa iny zavatra nataony bara iny tokony na apetsi-po tokony ampiova fon'ny tsiray avy io na ava amin'ny mpitondra io na navaty amin'ny mpanohatra io na ny société civile io hoe aiza tsikitika afaka miombony iray nefa mandalo ny fiainana indray mpimasina ianao de maty nefa maty ianao tsy havita akory ninina ave tam'le mpiray-tandrazana aminao ka fotoana n'izao amin'ny taony zay amadiana ny pejy hoe alora angaha mba tombotsoa imbonana am'izay nojerena fa tsy tombotsoana antoko na tombotsoana olo-tokana nojerevana eto amin'ity fireneny ty fa tena efa tena hoe tsy tavoaka ntsony ny firenentsika am'izao fotoana zao miandro zany tsika député Toutsoa hoe manana fahavononana idinika ho an'ny anivo fanoherana asa inona reno ataon'ny fitondram-panjakana satria matetika amin'ny fitondram-panjakana za tsy miteny hoe mety transition io na iny io fa oza hoe le dialogue le décision zany mba misy fiarahana de mba misy concertation iombonana am'izay zany hoe ty de mba misy larana ray hoe itiranga mba mitovy hevitra am'izaytsika amy zavatra anankiray eto Madagasikara fa firenentsika ty iombonana ty de tsy fatako zay fomba anaovana azy eo am'izay zany ao anatin'izay izay zany ny faravaolana ho an'ny Madagasikara am'izao fotoana zao forme zany azo edikevitra azo edikevitra iny ny forme fa ny fond zany de hoe Madagasikara de anika malagasy andao am'izay tsika iray hevitra iray fo iray fanahy hoe anavitra ny Madagasikara ary atsika jiaby ty fa tsy an'ny mpitondra fotsiny na ny mpanohatra fotsiny na ny mpitondra fivavahana fotsiny fa tsika rehetra de atambatra ny hery zany mba hoe ray ny fomba fijery zany eto Madagasikara mbola misy minitra vitsivitsika fa manitikitika raha miteny ianao hoe dinika fikaroam-baolana ny amin'izay mety ahasony firenena tamin'ny raika amby 1970 de nandray andraikitra betsaka ny mpitandro ny filaminana nampanery ny mpanao politika hikaroka vaolana raha mijery ny zava-misy am'izao fotoana zao de somary adedevitra ihany eo anevon'ny fitandrona ny filaminana ary hitantsika moa misy mpitandro ny filaminana médecin colonel iny ohatrany tsy de niteny tony izy tatoato zany zao fa nisy fotoana izy namoaka mpamoaka be misesisesy raha teo koa moa zany ny ohatrany hoe intervention ataona mpitandro ny filaminana rehefa misy hetsika indrindra ataony eo anevon'ny fanoherana ho an'ny député Toutsoa Andriamampandry inona re mba tena fomba fanehoanao hevitra manoloana ny fihetsika zay tena tokony hijoroan'ny mpitandro ny filaminana am'izao tranga zay lazainao fa tena latsaka katerena ny firenena izao manana andraikitra misy ny mpitandro ny filaminana zay miaro ny voaka sy ny fananan'ireo ary ao anatin'le teneniko reo ao anatin'le acteur zay ny teneniko reo dia ao anatiny mihitsy ny mpitandro ny filaminana zay tokony araka anao an'izay concertation anankiray zay na dialogue anankiray zay zany mba hijerevana hoe ahoana fomba anyrerantsika am'izay na mpitondra io na mpanao politika io na izy io hoe ity tsy maintsy misy vaholana eto am'ity fireneny ty kiraisantsika menaka avy am'izay ao anatin'izy de tia ny lalana tsy maintsy zorana ka zay tsy mandeha amin'iny de tonga de sazina mafy izy zany fanery ao anatin'izay raha mametraka an'zay ao atsika de mazava ny fitsipy-dalao fa itsika inge zao tsy fantatra tsony ny filoha miteny hoe gauche ny premier ministre miteny hoe droite ny ministre amy gouvernement miteny hoe miempotra tsy fantatra tsony misy miteny hoe tsy maharaka ny azakazaky ny filoha ny fikambany gouvernement sy ny mpiara-miasa ka matoa tsy maraka le capacité de leadership anao zany mila mila amboarina ao anatin'izy matoa tsy maharaka anao zany le olonreo
de sao de ianao mihitsy tsy mahay mitarika na le ka rehefa tsy maraka koa zany le olonao le mamamra gouvernement anao esory izy de mihina ovaina mihitsy ny rafitra zany ao anatin'le izy ahafahana manery an'ireo hoe zay tsy mahomby de miala ao anatin'le izy ary tsy hitany hoe miala fa sazina ao anatin'le izy ministre zao efa 7 taona 2018 izy teo ka zay zany dia tsy logika mihitsy zany amin'ny resaka fitantanana hoe ny prime ministre indray no ela no le filohan'ny republique mila alternance ny fomba fitantanana ny fiarahamonina sy ny firenena mila nouveau souffle ny fiarahamonina fa ianao rehefa ela be amina poste anankiray de lasa routine fotsiny sisa le fomba fitondranao azy ao anatin'izay zany zao mila amboarina zany mila ahitsy zany ao anatin'le izy ka za zany de mbola amin'ny teny mihitsy le izy tsy resaka olona intsony ty fa hoe rafitra mihitsy mila mandingotsika amin'ny rafitra etantanana eto Madagasikara de miaraka mikandoa de miaraka hoe inona ny vina iombonana zany ao anatin'le izy inona ny tanjona de miaraka daholontsika de mametraka mihitsy hoe zay tsy manaraka an'iny dia voasazy ianao raha miala ao anatin'izay feuille de route nga ny filazako azy ao anatin'izay zay ny tokony apetraka am'zay zany eto Madagasikara zany hoe miampopo zany mila ampadeferina atao zany ny ampopo ny tsarariavy fa ny tombotsoan'ny firenena nojerena ao anatin'le izy ka sa zany dia miantso ny filoham-pirenena mba nanana zay fanetreteny zay mba iantso ny mpaminao politika rehetra na ny société civile rehetra ny mpanao gazety rehetra mba anana an'izay hoe tena ory zareo ka Madagasikara dia atsika tsy tavoaka tsontsika zao nefa tokony anao zavatra tsara tsika ho an'ity fireneny ty be da be ny blocage ara-politika ara-toekarena ara-sosialy fa zao andaotsika metraka plan vaovao ho an'ny Madagasikara rafitra vaovao de hoe inona le izy de eo mikando am'sesanytsika ahafahana manatsara no avy na io système électoral ny code électoral io tokony apetraka ao anatin'izay zay fikaonandozy zay zany ao anatin'izay ty HCC ty zany zany mila amboarina atao ny code électoral ny mpanohatra zao de misy miteny zao zareo fitana hoe mikritika fotsiny ny mpanohatra nge dia name sosikevitra am'resaka code électoral any fa zao mbola tsy voantso hatram'izao ao anatin'le izy ary eo zao tentsika teo ny teny anao teo hoe ho avy ny élection zay atao zay de tonga de idirako le izy l'olona ao anatin'le izy fa miditra amin'io nge tsika le collège électoral zany tena mbola tsy mafeno ny fepetra le collège électoral azo azavaina kely ve député le izy zany de misy an'le hoe grands électeurs no ahafahana mifidy zany ny sénateur ao anatina lalam-panorenana ty itsika tsy maintsy miainga amin'ny lalàna foana lalam-panorenana amin'ny texte rehefa hitondra ny firenena tady tio zay na ino io na moka volontsika na inona tsy maintsy miainga amin'ny lalàna foana io ao anatin'le izy de izao le izy tsy maintsy eo reo maire zany ao anatin'le izy maire nefa no de misy zany lena verina maromaro mbola tsy nisy zay solon'ireo maire reo misy ny maire efa maty efa nodimandry tsy zay fifidianan'zay ray zay eo koa reo filohan'ny faritra zay tsy gouverneur zany ny anarana tokony ho fidiana zany reo ao anatin'izay lalam-parenana no conseiller ny mpanolotsaim-paritra no conseiller provincial ao anatin'le izy chef de province zany tokony ho fidiana daholo reny lany daholo zany reny ny voaka no mifidy an'izany faniry de reny natao hoe grands électeurs mifidy ny sénateur mpifidy vavety zany izy amin'ny teny gasy de reny no afaka mifidy ny sénateur fa zao nge tsy mafeno io tsy mafeno ny fepetra kina ny lingilingina ao anatin'le izy ary io loa de za manokana dia amiko tsy hoe fankalana koa na sénateur raha koto na raha soa fa raha amiko tsy ilaina loatra zany sénateur zany eto Madagasikara raha mantany zao tsika amin'ny olona maro hoe inona ny asany ka raha mantany koa hoe inona zany mba asa vitan'ireo sénateur tsy hitako nge ny filompinona zany loha zany de efa hoe anandravy izy ary za koa tena tenan'izay raha za manokana koa de hoe mandany volona
mpanjakana fa nahena be mihitsy zany izy fa tokony raha tena izy zany de zay le nan'le ladinika le tena to tokony mikando hoe io zao a de anisan'ny tokony oravany io fa tsy tange izy ilainandro ny sénateur ve de inona somba hitantsika mametraka mpanantena aminao sy ny mpanao gazety hoe inona zany mba zava-vita andreo sénateur reo fa de mitety radio sy télé fotsiny ve de inona re raha misy lalàna eo zay fidina alefa amin'ny parlement tadio fa zay lan'ny solombavamboaka inge no ekena onina anatin'le izy raha lan'ny solombavamboaka izy ka tsy lany any amin'ny sénateur de miverinao anatin'ny ao amin'ny solombavamboaka de solombavamboaka no manana ny teny farany tadio zay fa sy nantemeran-doly ny antemeram-pirenena ny tompony ny teny farany ka atao hoe piale ara ianao nefa no antenana zany nanarandreo sénateur io raha misy an'ny olona roa na telo any no hain'ny olona tsy hainao akory na le olona hoe iza le izy inona le asa vitany sy nataony zany ao anatin'le izy ka amiko aloha zany zany zao tokony le hoe ilaina n'le hoe tokony hidinika aho ny mpanao politika rehetra ny acteur politika rehetra eto Madagasikara hijery zay rafitra sy fomba fijery mitovy zay sy ny fomba fitantanana any Madagasikara de mbola manao antsoavanao any sao de tara loatra anindreo matofinao fa am'ty taony ty tokony ny anaovana an'izay fa tonga zao ny fotoana tokony anapahakevitra am'izay irahana am'izay ary mbola mamesosikevitra izay mpanohatra zany am'izay fa raha sanatria tsy vita am'ty zany dia mafy nazo an'ty firenen'ty faniry Indraimbava député Toditsoe efa maraparantsika mpampianatra mpiarika ianao mpiariko mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo ny fiainanao isan'andro san'andro ary anisany ao ambany sokanao reo zaza malagasy maro izay beazina ho manam-pahaizana nanao na fijery ny député Toditsoa n'ilay fanadinam-panjakana farany taony taux de suite sy ny resaka délibération moyen de 10 mba tsara ihany mba mahafantatra an'izany satria rehefa eto amin'ny plateau anao de mba hararotana hita zay zany fa niena raha tapafana zany ny kajereva dia niena le izy ao anatin'izay ary raha mijeritsika de ny kalitaon'ny fanabeazana mihitsy zany no niendanja eto Madagasikara ary zay zany mampiatra-panontena hoe ninam-potehana ve ty fanabeazana ty nefa ny fanabeazana ny motera ny fampandrosoana ao anatina firenena ray ary rehefa tsy menao sehatra tsy menao lanja ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara de ohatry ho tafavoakotsika izay zany mbola insisteko am'le fikaonandoha pirenena mba iresahana am'izany hoe resaka fanabeazana ya politika rafitra ny toe-karena zany no resahana ao anatin'le izy mba tena hoe anao laram-pahamehana zany fanabeazana zay zany ny mpitondra zay misy eto Madagasikara fa ny zava-misy eto Madagasikara am'izao dia volavolaina ny mpianatra anenjika diplôma fotsiny fa tsy volavolaina ho lasa olombanina ho volavolaina mba ho lasa amorona asa ho an'ny tenany zany ao anatin'izay zay tena zava-dehibe indrindra zay hoe tokony ho volavolaina zany ny mpianatra malagasy anana zany hoe esprit entrepreneurial zany anana zany hoe esprit créatif zany zany hoe tokony beazina de zaza malagasy mba anana toe-tsaina tia mamorona sy anangana orinasa zany ao anatin'izay de zay zany tokony zany ahoana fomba hitrandrahana ny arenatsika isaky ny faritra zany no tokony ampianarina ny mpianatra ary tsika zany dia ny volavolaina ho mpiasan'olona foana ary zay ny système nisy teto Madagasikara système éducatif volavolaina ho lasa salarié olona lasa mpiasan'olona rehefa manana bac ianao na licence ianao na ingénieur ianao na doctorat anao de hoe anao CV aho dia anatitra an'ity ary amin'ny ONG ry na orinasa ry fa tsy hoe mavita fianarana de anangana asa ho mba afahako mampiasa olona dia mba afahako manangana zany ao anatin'le izy tsy zay zany le izy fa lasa mpiasa mbazaha ka mpiasan'olona zany zany tokony zay fomba fisainana zay fomba fijery zay zany no tokony ovana mihitsy zany zay hoe système éducatif eto Madagasikara tsisy natao hoe orientation scolaire tsy an'le mpianatra kokory izy rehefa afaka baka hoe anao inona avy eo zany hoe tokony izy foana zany zay
nafanafanana ho an'ny ampampianatra io zany tokony asiana ny labo maro isan-karazany ny aboky tsy ampy nge manao anao EPP manara-penitra zay manara-penitra tsy misy mpampianatra ao anatin'le izy nefa tsisy cantine scolaire amin'ireny EPP reny nefa mandeha tongotra 5 kilometatra le zaza manangana EPP anao eny amoron-dalana no ataonao le izy nefa misy zaza any 5 kilometatra 10 kilometatra any ambanivohitra any tokony anaovanao an'le EPP fa ataonao amin'ny sisin-dalana eny amin'ny route nationale izy mba ho hitan'ny olona fotsiny zay mandeha taxi brosy miasa le fanjakana raha misy zany ilavasafa ny fiainana ka mandalo route nationale mahita le EPP izy ataon'ny fanjakana amoron-dalana de hoe miasa zany le mpitondra ao anatin'le izy zay zany tian'ny mpitondra voaka fa tsy hoe ahoana ny fomba analefahana anamaevanana ny ray aman-dreny mpianatra sy ny mpianatra ao anatin'le izy de ohatra zay koa reny CSB maro isan-karazany reny zany hoe tsy mifanaraka amin'ny zay le filana sy le zava-misy no zavatra atsangana eto Madagasikara zay foana zany no averiko ao anatin'le izy ka amiko zany anisan'ny lesoka lehibe zay tokony harenina zany ny fampianarana eto Madagasikara ary zay mbola hoe averiko any hoe tokony isy am'izay zay ladinika lehibe zay zany amola volana zay politika amina fanabeazan'izay sy ny politika ara-toekarena sy ny politika hitantanana ny firenetsika eto Madagasikara anovantsika zay rafitra sy fijery zay de eo daholy ny mpitondra sy ny mpanohatra sy ny société civile sy mitondra fivavahana rehetra de mba mikondoa indray mandehtsika mba miaraka eo mba hasosy tsara ny firenetsika fa zany ny tena anareo fa raha vita zay de samy teny fotavavoaka ty Madagasikara ty tsy misy tsony hoe zay manao de misy mamingana de zay tsy mahay mijery ny priorité zay tsy manao an'izao fa tsisy voadikitika tsony ny zanaky ny ikalafy eto fa de mba mitovy fijery am'izay ny malagasy rehetra ao anatin'izay maraparantsika ary tena marana fa tsy arotsony tsy amaky an'ity depute Toto Andriamampandry satria moa zany misy ny afatra avy amin'ny voamerany ny evêka momba ny rariny sy ny fiadanana justice pe zany eto Madagasikara de tonga ny azy de nitsiny amin'ny tonga ny fotoana irosona amin'ny asa mivaingana fampo zay ny resabe fa ato ambanimbany ato zany tamin'ity afatry ny voamerany ny evêka ity mirariny sy ny fiadanana ity tamin'ny 27 volana aogositra de misy an'le hoe indrisy mbola misy hatramin'izao fanapozinana mitrangy etseroa tsy hita nefa hatramin'izao ny tena fepetra ny raisina mila mitandrina mafy ny tsirairay anisan'ireo ihany koa ny zavatra zava-mitranga zany manahirana ihany koa resaka fiaramanidina 5 mitondra ny lalina avy eto Madagasikara lasa nira ny disadisa eo amin'ny mpanao gazety sy ny mpitatana androm-panjakana ny fanankanana manampahaizana malagasy tsy lazaina intsony ny fivoahan'ireo arena kibon-tany biby mampiavaka amin'ny Madagasikara sy ny sisa zany hoe nitondran'izy ireo fanazavana daholo zany atao anatin'ity afatra ity zany de misy sombony ihany vakiko eto satria zay mba tiako ho azo amaranana an'ity fandarana ity député Toto de hoe milaza miara-mahita isika fa marefo de marefo ny tontolo iainantsika ary miasarotra hatrany ny vokadratry ny fiovaovan'ny toetrandro manampitrotraka am'izany ny firongatry ny plastika eto amintsika misy ny lalàna mikasika izany anefa ny ampiarana azy ary indrisy tsy ho ihany no lalàna tsy ampiarina to maizina izao rehetrarehetra izao matetika noho ny delestazy ka manjaka ny hery maizina toy ny herisetra ny fanolorana sy ny sisa lavitra noho izany ny fandrimpahalemana mandry andriranandry ny maro na an-tanan-dehibe na ambanivolo mila asa mivaingana ireny rehetra ireny araky ny afatry papalion zany marobe izy ato tena misy faneho-kevitra enjakenjana zay resahan'izy ireo fa za moa zany miezaka fotsiny maka kely amin'le diagonale an'le izy zay navoakan'izy ireo tena marantsika député Toto betsaka ny efa miteny ho anao hamarana antsika mifandarana
inona re mba fanirianao raha izany ny fitsikarana sy ny fahitany rehetrarehetra ho an'ny mpitondra fanjakana hamaranantsika ity fandaharana ity zany amina hafatra lehibe. Zany no tena mitotodika amin'ny mpitondra ika-fanjakana rehefa tsy anaraka le proposition aoko teo izy hoe miantso ny acteur politika ny mpitarika fivavahana rehetra ny société civile eto Madagasikara hiaraka ikondo ho hijery ny tombotsoa imoana ny firenena zay anaovan'ny rafitra rehetrarehetra na ny rafitra ara-toekarena io, ny rafitra ara-politika io, ara-panabeazana io, ara-tontolo ambapampivoatra io sy ny maro samihafa, de amiko de tokony ametra-pialana izao mpitondra fanjakana zao. Mbola manome an'izay vahaolana izay zany le voalohany rehefa tsy anaraka an'izy dia tokony ametra-pialana ao anatin'izay. Raha ohatra moa arahany le voalohany ara-pahasoa ara-pahatsara, rehefa tsy arahany moa le voalohany arahany le faharoa manome ametra-pialana ara-pahasoa ara-pahatsara. Raha sanatria izy sady tsy anaraka le voalohany tsy anaraka le faharoa de hoy izy hoe avelom-potika ve ity firenentsika ity ao anatin'izay. Samy manana taranaka tsika mandalo ny fiainana eto amin'izao fiarahamonina sy ny firenentsika izao dia mametraka point d'interrogation anankitelo mihitsy zany ao anatin'izay. Fa za mino fa anisany nampisaina ny mpano politika rehetra sy ny voaka rehetra reny fandresen'ny Barea reny izay tonga amin'ny lalao famarana vice champion d'Afrika nampiombo-po atsika. Vitatsika ny nampiombo-po amin'ny resaka sport dia tsy vitatsika ve ny mitovy saina sy miombo-po amin'ny fitiavana ny firenentsika sy fitiavana ny vahoaka. Sisatsa ny tena teny apetrako fanira dia ho famaranana dia ozy aho hoe mafy ny fiainana amin'izao fotoana izao mila mitraka ny vahoaka ary mila mirahina amin'izao fiainana izao ary mino sy manantena fa rehefa mirahina ny vahoaka rehefa miombo-po isika aroatr'izay koa ny mpitondra fanjakana rehefa malala hoe ny vahoaka no andriamanjaka ny toerana mandalo na toerana ino na toerana inona raha mba te metraka zavatra ianao ho an'ity fireneny ity ho an'ny taranaka ty fireneny ity dia tsinjovi ny vahoaka de andaotsika ranga hiaran-dinika ambony latabatra anankiray hijery sy mahasoan'ny vahoaka ny afrikanina veranga mavita de tsika ve de ho ambaka ny afrikanina anatin'izany efa tsika manana rena be da be eto Madagasikara ary mbola manana faiza mampalalana lavitra noho ny reny afrikana reny ary mbola niporofo-tsika zany amin'ny resaka sport hoe faharoatsika eto Afrika ko manino tsika rehefa tsy voalohany dia faharoa koa ara-toekarena eto Afrika ao anatin'izay. Eny ary makasitraka député Toditsony vahiny teto amin'ny fandarana moa niandrasana tamin'ny ora faramihitsy ny vao naka vahiny nasaina ny antony zava-dehibe loatra ny vokatra samihafa zany dia tsy maintsy nandinika izy anao afaka hitondra n'le atevitra ianao moa zany nasaina dia misaotra anao ny vahiny teto amin'ny dinika. Ya dia misaotra betsaka kafaniry dia mirary soatra any ny vahoaka malagasy ary engane mba hivaly ny valimbavaka zay ataontsika ho an'ity firenentsika ity. Misaotra tompoko. Akasana ny vahintsika Andriamampandry Toditsoa Manampy zay solombavambahoaka amin'ny Madagasikara voafidy tery amin'ny boriboritany vahenina. Manana andraikitra maro be izy eo amin'ny tontolo ny fanabeazana, ny fampianarana ambony, ny fikarohana. Manandraikitra lehibe ihany koa izy ara-pitantanana satria dia manana an'izay hoe fahaiza-mitantana amin'ny maha ekonomista azy izay tompona andraikitra ihany koa anivon'ny antoko tiako Madagasikara izy zay manodina zany antoko lehibe eto amin'ny firenena izany ihany koa. Zay le tiako tenenina maromaro kasikety tanora mpisehatra ny fanatanjahantena zay anisan'ny mpikarakara mpanohana ary mpiantsehatra ihany koa anatin'ny tontolo ny fanatanjahantena maro lafy indrindra baolina kitra. Zay ny vahintsika tamin'ity alina ity de mampanantena zany amin'ny alatsinainy herindray tsika hitondrako vahiny amintsika hidindinika momba ny raharaham-pirenena fa isaorako ianao
nataiza nanarahanao ny fandarana ka nahafahanao nandray izany dia akasitrahana fena ianao satria dia manogilatsofina ary manaraka ihany koa mijery amin'ireny tambazotra sosialy ireny ampitain'ny MBS izany. Dia misaotra andreo namana teknisianina ao ambadika ny sary sy ny feo, mankasitraka tokolasy tokovavy.